lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia vokatra be. Izay tiany ainy no mahavery izany, fa izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho an'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoko izy hanaraka ahy ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia hankalaza azy ny iray. Ry havanao aminao mandrakaribany ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy. Izany teny izao dia atao anatin'ny herinandro masina taona 2024. Fotoana izay misy korotan-tsaina sy olana lehibe manerana izao tontolo izao. Ary tratran'izany koa ny eto Madagasikara. Manoloana ny zavatra tahaka izao dia ny ampianarin'ny soratra masina dia tokony hibanjina ny Jesosy velona isika. Ka tsy ny olana no hiaingana na amin'ny fisainana na amin'ny fiaina, fa ny haingana dia ny vaovao mahafaly, ny filazantsara, ny fahafantarana fa velona io Jesosy io, ary manatanteraka an'ilay teny manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny herinandro masina moa dia tseroana le herinandro izay nijalian'i Jesosy, nijalia ny kapohana azy, setrasetrana azy, ny tsirary natao taminy ary nanomboana azy teo ambony hazo fijaliana. Fa rehefa tamin'ny alahady kosa, ny andro voalohany amin'ny herinandro tamin'izany dia nitsangana tamin'ny maty io Jesosy io ary nandresy ny fahafatesana. Ny atao hoe vaovao mahafaly dia i Jesosy velona. Ny atao hoe vaovao mahafaly dia ny fanahy masina izay omeny olona rehetra rehefa avy eo. Ary ny atao hoe vaovao mahafaly dia misy hafatra mazava tsara. Momba n'izany Jesosy velona izany, momba ny fitiavan'Andriamanitra, momba ny fanantenana izay nomeny antsika, momba ny finoana koa izay omeny ny fanahy masina antsika. I Jesosy io rehefa tety ambonin'ny tany dia nino an'Andriamanitra rainy izy ary nahatoky azy. Ka rehefa tonga tokoa ka ho samorina io Jesosy io dia nivavaka mafy izy mba hoe sorona aminy ahy ilay kapoaka mangidy. Dia atao tsy nivaly izany vavaka nataon'izany na dia intelo aza izy ny namerina izany. Na izany ara nefa ny olana izay natrena izany Jesosy izany dia natoky an'Andriamanitra, natoky le teny fampanantenany any amin'ny testamenta talohany fa tsy ho afon'Andriamanitra oloa ilay Mesiany, natoky an'izany izy. Vokatra izany fatokafany an'Andriamanitra izany, fatokinan'Andriamanitra dia nanantena indreny teny fampaherezana ireny izy. I Jesosy io dia tena tian'Andriamanitra, ary tsy tian'Andriamanitra ihany izy fa tiany olona koa. Izy ihany nanolorany teny. Ka maty izy, kanefa ny dia nitsangana tamin'ny maty. Ry havana, i Jesosy dia nino an'Andriamanitra, nanantena an'Andriamanitra, ary Andriamanitra fitiavana dia izy no vonga-pitiavana nanehoan'Andriamanitra izany fahiziny izany. Ary izany koa no tanterahany amintsika. I Jesosy dia tsy natoky an'Andriamanitra na nino an'Andriamanitra fotsiny, fa misy matoky antsika koa izy. Mino izy fa isika koa dia olona mety ho karakaraina. Olona rehefa mba asaina mibebaka dia mibebaka, rehefa asaina mino dia mba mino, rehefa asaina manantena dia mba manantena. Azahoany amin'ny manatanteraka ny famonjeny antsika. Jesosy dia manantena antsika koa izy. Ary manoloana an'izany sy vokatra izany dia isika koa atsoina mba hino sy hatoky amin'io Jesosy io. Fa reny teny fampanantenany rehetra ireny dia tsisy ho latsaka na kely ary. Teny fampanantenany dia tsotra ihany. Fa rehefa mino sy mibebaka isika dia avelany iny helontsika. Omeny ny fanahy masina isika, ataony tonga zanak'Andriamanitra, omeny fiainana mandrakizay. Ohatra ny takona amintsika izany, nefa ho an'ny olona izay mino sy manantena dia izany ny aingan'ny fiainany, na morana amin'ny sarotra, na amin'ny fiainana, na amin'ny fahafatesana, na ho vy na ho vato. Ary izany nefa ny ainantsika hatramin'izay, ny ainan'ny martyra
hatramin'izay koa. Koa miantso antsika zany ny tompo mba hiainga tsara amin'le teny malaza manao hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy mivelona atao anatika. Velona ao anatinao Jesosy e, ka matoky azy manantena azy ary tiava azy. Azadiny ry havana fa manoloana izao aretin-dratsy mitsanga izao dia nisy anie malagasy voan'izany aretin' izany, fa no fahasoavan'Andriamanitra sitrana izy. Tsy sitry izao mihitsy zany no vaovao amin'izany hoe famonjen'Andriamanitra izany sy finoana izany. Ka fotoana izao tokony haherezantsika tsara ka hiainga amin'izany filazany tsara an'Andriamanitra izany, na amin'ny fomba fisaina na amin'ny fomba fiaina. Za zao rehefa mijoro teo amin'ity voankazo ity, inona moa zany fahaleria mahita an'izao zavatra vokatra be sy tsara ne zany, tena vokatra zany ary atsiaroko le teny kasika mipaka sy le teny Jesosy manao hoe mitoetra foana ny voambary raha tsy latsaka ao amin'ny tany aloha dia loa, dia rehefa loa ao izy dia rehefa izy mamokatra be. Ohatr'izany zao ty hazo ty io zao dia mety misy vonona kakinga mba nendohan'ny tany dia loa tany anaty tany zao izy ty vokatra be tsisy ohatran'izany. Indre izany fahasoavan'Andriamanitra sy ny zava-miafiny lehibe ny filazany tsara, izany ny antsoina sy aporisihana anao indray mba hifikitra tsara amin'ny Jesosy velona io, na mora na amin'ny sarotra, na ho vy na ho vato, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrany ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ty hazo ety indray dia tsy mba ohatran'le hazo teo, nisy zao le kaky vokatra be teo. Fa ty hazo ty indray dia izy ty dia paoma. Ary araka an'izao hita zao dia hafahafa be ihany ny le raviny. Ty zany dia tena namokatra paoma izy teo aloha teo fa tsy azo nohanina le von'ity voaka ty hazo ity. Satria le paoma misy biby ao anatiny, ary zay mba tsisy faritra tsisy biby dia matsatso izany paoma izany, dia tsy hita izay ilana azy, tena marary zany ity zany dia hazo manana olana. Ary tahaka ny olana rehetra amin'ny fiainan'olombelona dia misy ireo izay rapa-maolana ka olona afaka mamaha ny olana. Dia nisy zao olona nanolo hevitra hoe mba hasitrana ny tsara ny ty hazo paoma ity dia alaina ny voandelaka dia ampiarahana amin'ny savony gasy, dia ampiarahana amin'ny sakay mena, dia araka andrahoana dia rehefa avy eo le vonona dia ajanona elaela, dia rehefa avy eo ty hazo ty ozy izy dia rantsanana, dia rehefa avy eo fafazana amin'io le zavatra izay nokarakaraina io, dia zany amin'ny vahaolana izay atrehiny. Dia tahakan'izany moa ny fiainana zany tsy ilaozana olana, misy olana foana izany fiainana izany. Ary manoloana an'ireny dia misy ireo azo lazaina hoe mahavany olana, tondra vahaolana. Ary i Jesosy io dia mamaha ny olantsika izy, mamaha ny olantsika Jesosy. Raha mahamarika nefa itsika dia misy ny olona izay nahatsapan'izany tany aloha tany dia saika hanao an'i Jesosy mpanjaka fa tsy nety io Jesosy io. Misy koa ankehitriny raha mandray olona isika mitorony ataony heveriny hoe filazany tsara dia rapa-mahaolana no heverina an'i Jesosy, dia antsoina ny olona fa rapa-mahaolana io Jesosy io. Mamperitreritra nefa dia rehefa nalaina ho mpanjaka Jesosy dia tsy nety izy, tsy nety izy zany hoe rapa-mahaolana. Ary lasa aza ho izy hoe nareo izy te hanaraka satria nihinana ianareo dia voky, misotro nareo dia afaka etahetra. Fa aza variana amin'ny anina mety io olo, fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Rehefa nandrehan'izany moa ireo olona ireo dia nisy diso fanantenana. Iverena tsika fa ny zava-dehibe dia zao, eny tiany tompo tokoa isika ho afaka olana eo amin'ny fiainana. Fa mbola zava-dehibe izany dia ny amin'ny fampianarany antsika hifankatia
Any amin'ny Tesaloniana any dia misy n'izany teny izany hoe fa ary Andriamanitra dia mampianatra anareo hifankatia. Misy ny olona samihafa izay manana fanomezam-pahasoavana samihafa, fa zarazarainao samihafa amin'ny fanomezam-pahasoavana. Misy mahavahany itsy olan'itsy nefa tsy mahavahany itsy, izy indray misy mahavahany rony olany rony nefa tsy manitsy, dia mifameno izany isika. Izay ihany zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ka ny tian'Andriamanitra antsika zany dia tokony mba mifampiaino. Ary le fotoana zao, fotoana sarotra zao moa dia misy ireo olona tenaina fa hitondra vahaolana amin'izao Kristy zao misy izao. Fanjakana zao dia mikely aina mihitsy niezaka mba hoe hamahazany olana zany. Ary nareo hoe mpanohitra koa raha dia miezaka hanome vahaolana. Ary misy olona mikely aina mihitsy mba hamaha olana ao anatin'izany. Dia atson'ny Tompo isika mba hifampivavaka. Fa ny zavatra hita tokoa manko ry havana dia ny zavatra mampieritreritra. Maninona moa ny teny soratra masina manao hoe any amin'ny Romanina 12:12 hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Satria matetika manoloana an'ilay fiainana tsy ilaozan'olana dia toe-tsaina tena mbola le mahazatra izay tokony hovaina no iainantsika. Izany toe-tsaina izany dia ny resaka rehetra atao, ny fiainana dia lany andro amin'ny fijerena olana sy ny famaliana olana, famahana olana. Lany andro eo dia mihodinkodina eo. Hoe inona ary ty olana ity, ahoana ny nahatonga an'ity, dia izay nitondrana vahaolana. Izay nefa ny matetika dia misy fifanomezan-tsiny ao anatiny. Satria rehefa misy olana eo amin'ny fiainana dia zana foana hoe ianona ny nahatonga n'isy dia izay. Ny Tompo dia tena tia hamany olantsika, fa ilainy koa isika mba hiova toe-tsaina. Ka tsy ny olana lava sy ny vahaolana mihodinkodina eo, tsy mifanomezan-tsiny lava, fa tokony hiainga amin'ny vaovao mahafaly sy ny filazantsara izany. Ka izany ny amporisihantsika hoe mifamela heloka dia ho sitrana ianareo. Aoka isika hitondra mibavaka ireny olona izay mikely aina hamany olana eo amin'ny fiainantsika ireny. Fa ampitondra fanjakana na olona hafa izay sahirana mihitsy amin'izao zavatra izao. Indrindra moa fa ireo olona miasa eo amin'ny fahasalamana, ireo olona tsy mitsahatra ny mihevitra mampiasa saina, mampiasa hery mba hamany olana eo amin'ny fiainantsika. Dia atsony ny Tompo isika mba hifampivavaka amin'izany. Fa mihoatra lavitra amin'izany nefa dia atsony isika mba hiova ka tsy hifototra amin'ny olana sy vahaolana lava, fa mba hifantsika tsara, hitodika tsara, hifototra tsara amin'ny Jesoa velona io sy ny filazany tsarany. Ka hitombo isika tsy amin'ny habetsahan'ny olana vaovao ihany, fa mba hitovy amin'ny fifankatiavana, fifamelan-keloka araka ny atoron'i Jesoa velona amintsika. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 1:20 Jesosy raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafiny foany, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloiny. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Fanoloran-tena. Ny fanoloran-tenan'i Jesosy an'Andriamanitra sy ny fanoloran-tena ho antsika dia manesika antsika koa mba hanolo tena ho an'Andriamanitra. Tsy hanolo tena tsy ho antsika rehetra ihany, tena ihany, fa mba hanolo tena ho an'ny hafa koa. Ka manomboka izao dia niaingany eo amin'ny fiainana, tsy olana sy vahaolana lava, fa mba mieritreritra koa ary niaingana voalohany dia ny filazany tsara ny Jesosy Kristy. Fahalalana fa velona i Jesosy io ary miaraka amintsika. Marina tokoa mantsy ry havana fa ny fiainan'io anie dia tsy olana sy vahaolana lava, ary rehefa tena dinenany olona resy isika. Resy isika lahatria le tena olana makadiry indrindra dia tsy voavahantsika izany. Fa tratra ny fahafatesana isika, na ny olona mahay indrindra, na ny olona manana indrindra, na ny olona manan-kery indrindra, dia tsy maharesy mihitsy, tsy mahavaly olana dia ny fahafatesana isika.
zao herinandro masina izao dia atserovana fa izany zavatra mihoatra ny olana izany ka ao ilay mpanolana ilay mpamorona olana fototry ny olana dia ilay ratsy izany ny maizina dia resiny Jesosy izany ary resiny Jesosy any hahafatesana ka Jesosy zany dia miantso antsika hibanjana azy tsara fa nomeny antsika dia tsy vahaolana fotsiny fa na tsy vaovara io olana io dia ny zavatra rehetra dia miara-miasa so izay tian'Andriamanitra fa Jesosy dia nandresany fahafatesana izy ary nomeny antsika ny hery andresena ilay ratsy izay fotsotry ny olana rehetra isika ohatra dia manana ny atao hoe vavaka izay omeny antsika fotoana tahaka izao dia azo atao tsara ny mifadianina manatona ny tompony iray mba tsy ho fitaovan'ilay hery ratsy itsika fa herin'Andriamanitra kosa ka isan'ny mpandresiny ratsy. Madagasikara dia sambatra fanomen'Andriamanitra izany hoe fifoazana izany dia afaka mandroaka demonia ary afaka manafaka ny olona ka tokony ahery hivavaka tsara isika ary mampirisika ny fifoazana mba hampiasa ny talentany ka amin'izao andro sarotra izao na dia ohatra hoe tsy mahazo mivonona ohatra ny 50 aza dia ataovy ny asa sy fampaherezany fampibebahany ataovy 50 isaky ny mandeha dia takaroany anjara famivonana. Dia nitodika aho nizaha ilay feo niteny tamiko ko rehefa nitodika aho dia nahita fanaovan-jiro volamena 7 ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lavatra ny atongony sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy dia tahaka ny oram-panala ary ny masony tahaka ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana mangano amy ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehana iny ary ny feony toy ny firoondroan'ny rano be ary nitanakintana fito teny amin'ny tanany ankavanana izy ary nisy sabatra roa lela nivoaka avy teo ambavany ary ny tarehany tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny ary raha nahita azy aho dia laviny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra izao no voalohany sy farany dia ilay efa velona efa maty aho nefa iny velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Eny amin'ny tanàna misy antsika riavana dia saika ahitana fasana avokoa ary ny maty miditra any amin'ny fasana dia tsy hoe matina rety mifindran-doza daholo fa misy maty noho ny fahanterana, maty satria novonon'olona, maty satria voan'ny loza, tsisy farany isan'izay mety hahafaty ny olona. Ny kristianina nefa izany fasana izany dia misy azo fijaliana eo amboniny ary eo an-tanàna dia misy trano misy azo fijaliana koa eo amboniny fa tsy fasana akory fa fiangonana izany. Dia tonga ny olona isaky ny alahady mivory eo manome voninahitra an'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra, manao asa sy fampaherezana, sokatra ho an'ny rehetra ny fiangonana. Ary maninona moa no alahady ny olona mivory satria ilay andro ilay nitsangana ny Jesosy Kristy tamin'ny maty nandreseny ny fahafatesana dia izany Jesosy izany izay manome antsika ny famelan-keloka, manome antsika ny fanahin'ny masina, mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ary manome antsika fiainana mandrakizay. Fifaliana tena izy riavana no efa nomeny ny tompo anao ary vaovao izany no vaovao mahafaly azy iraisitsika ko maherezy ka mba mahaiza misaotra ka aoka ity fiainana ity sy ny tombonandro izay omen'Andriamanitra ny tena mba ho fiaina mpisaorana an'Andriamanitra sy fiainana mpiderana azy. Izany ny fiainan'ny olona mino sy tia an'Andriamanitra ary ny olona izay manana fanantenana. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka handevozika fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azy aho dia ho laviny kosa ny tenako. Zavatra rehetra dia miara-miasa tokoa asoa ary tsy fotoana very izao tompoko mba ambolena fahazarana vaovao ka mba misy ny fantatra hoe fahazarana tsy mety maninona raha vely efa hita ohatra hoe ny vatana mba mila ampiasaina fa tsy modaka kosa dia mba manao fanatanjahantena rehefa hita tsy mahasoa sigara maninona raha velany na misy fahazarany ratsy hafa kokoa fa fotoana izao azy ay tokony ary azontsika hambolena
fahazarana vaovao. Zao fotoana izao dia azahoantsika manao zavatra izay mahasoa, anomboana zavatra vaovao ka ndeha ho resena ny tsy fahavononana maha-olona tsy vanina izay matetika mahazo eto amin'ny fiarahamonina misy antsika, ndeha ho resena ny fanotrana. Fa mino fa amin'ny fotoana tahaka izao dia azo atao tsy fotsiny ihany hoe mihiboka dia miala sasatra, fa afaka mba manao zavatra vaovao, mamboly fahazarana vaovao ary mba manao zavatra andresena ny fanotrana. Fa angatao Jesosy fanahy masina, angatao Andriamanitra iray fa afaka manome anao izao izy hevitra mba handresentsika izany, fa afaka manome an'izany izy ka mba afaka mampitombo ny kely ananana isika ary ny asa izay ataontsika dia mba hitambokatra izany. Ka rehefa vita ity kristiany eorinany dia ho tsapantsika hoe tamin'izany nanomboana zavatra vaovao, ka mba nahatonga ny tena tokoa ho fahazavana izao tontolo izao, mahatonga ny malagasy tokoa ho fanasiny tany. Satria olona nandresy ny tsy fahavanonana ary olona nanana hevitra nanomboka zavatra vaovao ka tsy ho mpiankin-doha amin'ny hafa na ho mpangataka intsony, fa olona izay mahajoro tsara amin'ny tongony ary afaka mba manampy ny hafa, fa mahasambatra kokoa ny tenin'Andriamanitra ny manome noho ny mandray. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no tendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lahamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiampanga ny olom-bafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifoana ho antsika. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana? Sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mahandraka hariva, toy ny ondro vonoana no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na ny fahafatesana, na ny fiainana, na ny anjely, na ireo fanapahana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, na ny hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tombontsika. Mila vokatra amintsika ny tompo ry havana. Kristianina tsirairay avy sy ny fiangonana no vavan'i Jesosy hanambara ny famonjena sy ny filazany tsara. Sika izao ny tanan'i Jesosy andray sy karakara, tanany hanome, ary kitra izao ny tongony andrasany mba handeha ka hamokatra ho an'Andriamanitra, hitondra soan'ny olona fa indrindra fa ny mila vonjy. Misy teny nefa ny eo amin'ny soratra masina manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona. Nefa dia ao ndray miteny hoe araroto ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary misy teny any amin'ny Apokalipsy any manao hoe sambatra izay olona maty eo amin'ny tompo fa hitrahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany hanaraka azy. Asa inona no hanaraka any? Ny tompo dia tiantsika mba hamoha. Izao ny tena voaloboka ary ianareo ny sampany hoy ny tompo. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona. Ary misy koa ilay avy ilay nilazain'ny tompo rehefa nijery vote ilay tompo dia nanantena hita voa nefa tsy nahita, aleo kapaina io. Hoy ilay tompon'ny azo. Kanefa hoy ilay mpikarakara io, okey, mba avelao ihany izy amin'ity taona ity fa ho karakaraiko manodidina ho asiako zesika dia raha tsy mamoa izy dia kapainao ihany ao aorianao. Tian'ny tompo isika ry havana hamokatra. Izany dia atserovako rehefa mahita an'ireto hazo anankiroa reto aho. Ty hazo ity dia kaki dia izay vokatra be izy taloha, fa ty tamin'ny taona ity izy tsy nisy voa fa tsy anankiray, fa ity anankiray ity indray, ty
Eto indray ty ary dia faran'izay mamokatra. Dia tena tanterana tamin'ireto mihitsy le hoe aleo aloha izy ho asiana zezika. Asiana zezika zao ty dia karakaraina dia altenaina fa hiverina amin'ny taloha ndraika mba hamoa tsara. Ty indray ary dia efa mamoa be izy io fa mbola karakaraina ihany. Mbola karakaraina ihany asiana zezika manodidina no hamoa. Inona moa izany vokatra andrasan'ny tompo antsika izany? Izany vokatra izany ry havana dia azontsika atao amin'ny fifaneraserana ny olona izay mila vonjy manodidina antsika. Fa maro hoe ny olona tsy tena mbola mahalala izany filazany tsara ny Jesosy Kristy izany, ka tsy mba afaka mifanerasera amin'ny Jesosy velona mba hanana ny fifaliana tena izy, tsy resin'ny fahoriana na ny olona mpiainana. Maro ny olona mba tia afantatra an'izany, fa olona izay mahatsiaro ny resin'ny fahafatesana sy ny taotry ny fahafatesana, ka ny fiainana rehetra dia miongozona miodikodina eo amin'ny razana sy ny fahafatesana, fa tsy fantan'ilay anankiray azy efa nandresy ny fahafatesana. Ka ny tonga ny olona izay namaty ara dia velona ao amin'izany Jesosy Kristy izany. Izany no andrasan'ny tompo amintsika ho mandehana ary mahefa be mandrakariva ao amin'ny tompo, fa fantatrareo fa tsy foana tsy akory fikelezana ireo aina ao amin'ny tompo. Koa izany no ilazany hoe mifoazy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaky ny adala fa tahaky ny endry, ka raraoty ny andro azo anaovantsony fa ratsy izao fiainana izao.